Fatafiditra indrindra anatin'ny volany siansa karakarainy IFM Analakely dia misy ny fampiratina nampitondrana ny lohateny hoe Madagascar en transition énergétique izay natomboka omaly ary tsy farana ratsy ny fa-efatra amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Niakony tamin'ity androandroany ity ary no entina amintsika. Ny pétrole sy ny arina na ny charbon no voalaza fa angovo tena ampiasaina indrindra eto Madagasikara. Raha lafo vidy ny pétrole dia atahorana oringana kosa ny ala noho ny fampiasana charbon. Raha tamin'ity taona 2012 ity no resahana dia fantatra fa azo milanja 2,4 taona no navadika ho charbon. Misy ny fepetra samihafa tokony ho raisina manoloana izay. Zay zao problema mampatonga an'izao resaka exposition momba resaka énergie zao resaka maîtrise ny hoe ahoana ny fomba imaîtrisena mba tsy hoe oringana zany ny ala dia be dia be ny système natolotra zany ao anatin'izay. Misy ny hoe gestion le mbola vao miainga ary amin'ny fanapahana le ala re misy ny gestion le izy hoe gérena zany mba hoe tsy ho tapatapahana foana zany le ala fa misy faritra voafetra sy fotoana voafetra ary le olona voafetra afaka manapaka le ala. Zay izy aloha zany mbola ary amin'ilay fotony mihitsy. Dia misy indray hoe rehefa tafavadika le ala rehefa mivadika amin'le azo avy aminazy zany ohatra hoe ny charbon. Dia ny charbon indray rehefa avy eo misy resaka système na gestion indray ampiasaina hoe mba hena zany fampiasan'le olona le charbon dia par voie de conséquence lasa miaina koa ny fanapahana le ala. Dia misy système be dia be zany azo atao amin'izay ohatra hoe mampiasa fataperamitsitsy na mampiasa hoe zavatra fandrehatra hafa mihitsy ohatra hoe abazina tany mena na abazina zavatra maniry hafa. Dia ohatran'izay dia misy système koa le système na recyclage na charbon zany. Ny olona manana tendance foana hoe tonga dia arena ny charbon rehefa fa le charbon le potipotiny kely dia mbola afaka recyclena tsara mihitsy dia afangaro amina matière biologika vitsivitsy dia miverina ohatran'ny charbon recyclé fatsiny. Hita eto amin'ity fampiratina eto amin'ny IFM ity avokoa ireo angovo azo avozina rehetra raha tsy laza fa tsy ny angovo azo avy amin'ny masoandro, ny rivotra, ny fako sy ny hafa koa. Anisan'ny nampiavaka ity hetsika eto amin'ny IFM ity ny valandresaka arahany adievitra ataon'ireo matianina isan-tsokajiny. Raha ny farana androany tafatafa mandidina ny angovo dia mitohy hatramin'ny fa-efatra amby roapolo ny volana novambra kosa ny fampiratina izay misokatra ho an'ny rehetra eto amin'ny IFM Analakely.